Anio Alahady 12 volana Avrila taona 2024. Mifalisy mifangatiava ao amin'ny Tompo. Izany no foto-kevitra arosin'ny fiangonana amintsika indray amin'ity Alahady 12 volana Avrila ity. Evanjely Masina nosoratan'ny Masindajoany nalaina tao amin'ny toko 20 ny 7 hatramin'ny 130. Noho ny afaka telona dia tonga i Jesoa. Noho ny hariva ny andro voalohany amin'ny herinandro, raha mirindrina ny varavaran'ny tranon'ny ivorian'ny mpianatra. Noho ny fatahoran'ny jody dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe ho aminareo anie ny fiadanana. Noho ny efa nilaza izany izy dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany ka faly ny mpianatra fa nahita ny Tompo. Dia hoy indray izy tamin'izy ireo, ho aminareo anie ny fiadanana, tahaka ny nanirahany raiko ahy no hanirahako anareo koa. Rehefa nilaza izany izy dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe raiso ny fanahy masina, ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela ary izay ho tananareo dia ho voatana. Fa i Toma, ilay atao hoe Didimo, anankiray tamin'ny 12 lahy kosa tsy mba tao amin'izy ireo tamin'ny nahatongavan'i Jesoa. Ka hoy ireo mpianatra sasany taminy, efa nahita ny Tompo izahay. Fa hoy izy tamin'ireo, raha tsy hitako amin'ny tanany ny lokon'ny fantsika, ka atsofoko eo amin'ny lokon'ny fantsika ny rantsan-tanako, ary atehiko amin'ny tratrany ny tanako dia tsy ino aho. Noho ny afaka valona, raha mbola nivory tao an-trano ihany ny mpianany sady teo koa i Toma, dia tonga i Jesoa nefa nirindrina ny varavarana. Nitsangana teo afovoany izy ka nanao hoe ho aminareo anie ny fiadanana. Ary hoy izy tamin'ny Toma, ataovy eto ny ratsan-tananao ka zahao ny tanako, ary arosoy amin'ny tananao ka defa eo amin'ny tratrako, dia minofa aza malainkino. Dia namaly i Toma ka nanao hoe Tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesoa taminy, nino ianao ry Toma satria nahita? Sambatra izay tsy nahita kanino. Maro koa ny fahagagana nataon'i Jesoa teo imason'ny mpianany no tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra ireo mba hinonareo fa i Jesoa Kristy dia zanak'Andriamanitra, ary mba ahazonareo ny fiainana amin'ny anarany, amin'ny finoana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.